Ny fizarana voalohany amin'ilay tantara nosoratany R Justin Marc no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe ilay tilikambo mainty. Ireto avy ireo anome aina ny tantara Lanto sy oly Arliva miaraka amin'ny Faly sy Rakoto. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanady tosa. Manao ny mademoiselle? Ouais. Manao ny ianao tompoko? Tena taitra be marina. Ohatray. Azafady raha toa ka somary nanatranao aka. Tsy izany mantsy fa efa ela ihany nandiniako anao avery fa toa hitako sahirana ery ianao. Mampitany reto akanjo miantona eto reto. Eny, ka nanantonanao sao dia mba afaka manampy anaoko. Mendrik'olona vaovao amiko izy izany. Nefa dia tena miseho sasasy toy ny efa mahafantatra ery zato izy. Eny, fomba ny tovolahy ihany aloha ny tahaka izao nefa na dia izany izany. Ohatran'ny hafahafa mihitsy ny fitsiky ity tovolahy ity ka. Tovariana bingy ianao izany. Eny, nefa ho ampiko ianao e. Raha tianao nijery izay tena tsara sy mendrika anao amin'reto akanjo ireo maro be reto tsika dia tsy maninona ka. Misaotra betsaka indrindra tompoko nefa oka izao ihany ka efa mieritreritra ny todidoha voakato aho mantsy fa ohatrany tsy nisy atao ahy izy retoko. Ohatray. Akanjo tsara maro be ireo ve mademoiselle dia tsy mba nisy mba azokazonao na dia iray aza. Ka tsy dia izany loatra nge. Fa ny tena tiako tsy takatry ny volako. Ny takatry ny volako tsy dia mety loatra amiko. Dia aleoko aloha mandao an'ity magazay ity fa tsy dia hiala vola amin'izay tsy mahafa-po akory ako. Ka ono raha tiako afa-po tanteraka ianao vao mivoaka an'ity magazay ity, azoko atao ve izany? Toa mahafahafa ity tovolahy ity izany ka. Toa mitady hiditra lalina zato izy raha vao hitany ambany sarika taminy. Ohatray. Fa todiny ianao fotsiny ahy e. Tsy novalianao akory nge ilay fanontaniako teo e. Ouais. Oka izao ka misaotra betsaka re. Nefa za raha nanatona anao teo dia tampahatsorana tanteraka. Marina aloha fa olona tsotra tokoa ity izy raha ny fijery azy. Nefa ny ratso tsy misy tandrokako. Saingy raha fofeny fahatsorana tsy misy ambadika ihany koa moa izao entiny manatona eto amiko izao. Dia mampaninona nefa moa izany. Sady tovolahy pikana sy tsara tarehy koa nge zato izy. Eny, hitanao? Jereo nge ty akanjo mivolondoro anjy ety zao tena mety ho tsara aminao ery eny, raha tianao aloha asa ianao ihany miankina aminao fa rikirary somary avoavo tongotra iry zao no miaraka aminy. Ouais. Ary toa tena tonga dia fantatrao tokoa ny tiako. Ny vidiny ange no olana tamiko fa tena izy io mihitsy no nanitona indrindra tato amin'ity magazay ity. Hitanao izany. Nefa dia saika navelanao anjaran'ny hafa fotsiny. Zao hoe tehirizy ny volanao fa aleo za ihany no nefa ny vidiny. So dia tsy fa ondra. Aza manana ihany fa amin'ny foko fotsiny ihany izany e. Ka ianao tsy tondra tanam-polomody no mahafaly ako. Ko raisy fa aza mihafafa toy izany e. Lalina izany. Olona tsy fantany ary sambasamba. Fa iza loatra ary ty tovolahy ty. Angamba nisan'ireo mpanao aferam-bato izay mampalaza an'ity faritra ity matoa samy mirobaroba ara-bola toy izao. Ary sao dia sanatria ho iray amin'ireo dahalo mpangalatrombo roa. Zaho koa tia be eritreritra eto fa tsy raisina aloha rehefa nomeny.
ny akanjonao e. Afaka angamba zay ny etaitaponao. Misaotra indrindra tompoko. Andriamanitra anie no amaly an'izao aminao fa raha izaho tsy mahay afa-tsy fisaorana ihany. Tsy hitako izay soranao efa natao anao mihitsy nge iny e. Ary andeha tsika hiala eto amin'izay e. Ndao ary fa hono aho tompoko raha tsy mahadiso. Fa iza moa ianao ary nahoana ianao no sa mahafoy an'ity hoany fa olona tsy fantatro akory. Ay ve ka zao fariza ny fiantso ahy. Fariza? Ary aza asiana hoe tompoko izany fa zay fotsiny no tiako iantsoanao ahy. Raha hoe momba n'ilay fanontaniana teo indray dia angamba fanontaniana tahaka ny napetraka ao ihany ny havaliko azy. Diso ve ny ranorana raha milatsaka iny rehetra iny. Eny hatramin'izay tsy mila azy akory aza. Raha hoy ianao hoe diso ny ranorana dia diso koa ngamba izay mandrotsaka ny fitiavana amin'ny olona tsy fantany sy manampy izay tsy hainy. Ka olona mifanitsakitro angeny teto an-tsena fa tsy zarery ka nahoana ary. Satria aloha nitiako mba hifampizarana faliana androany. Fa mba iza kosa ary no afahako miantso anao. Soanjara no anarako. Ay. Pila ravinahitra ty amin'ity faritra ity zay fa monina ny Antananarivo. Izany hoe voatery ny fitadiavana mba hipetraka aty Mpiasa mpanjakana mantsy ny dadako ka voatery hiasa aty amin'ity faritra ity. Ay. Izany hoe voangy anay izany nipetrahanareo taty. Voalazanao mbola tsy ampy herintaona akory izay. Ay. Ary ianao inona kosa no mahatonga anao aty? Za indray aty mihitsy nipetraka ka. Zanak'ity faritra mihitsy zahay. Fa izany hoe efa nipetraka tany Antananarivo na hoe mety hoe ho lehibe tany mihitsy aho zao? Ka tsy azoko no mahatonga anao heritreritra an'izany. Fa nga pôzipozin'olona avy any amin'izany Antananarivo izany no fijerinao aka. Mazava be nge izany satria ny fiteninao dia teny malagasy ofisialy. Izay azo atao hoe fitenina Antananarivo fa tsy ny fiteny fampiasa aty amin'ity faritra ity. Kanefa dia lazaiko aminao fa mbola tsy nahita maso akory an'izany Antananarivo izany ny tianako. Izany? Sady fanga moa tsy tokony ho samy manana ny fiteniny avokoa ny olona tsirairay avy ka. Tena mahay mampiomehy mihitsy ianao raha izany filazanao azy izany no mitombina tokoa dia angamba ho tsy nisy ny atao hoe merina na betsileo na betsimisaraka sy ny maro hafa. Iny fa hatramin'ny hoe ny japoney ny italiana mba amin'ny anglisy aza fa dia ho ny fangaro voraka izao tontolo izao ka hikorotana ambony ambany satria ao anatina fianakaviana iray fotsiny dia efa mety hisy fiteny marobe tsy mifankahazo. Tena marina tokoa izany teninao izany ka. Ary ianao ity be ihany ka tsy hoe manana ianao velively aho. Eto koa aza vao mandinika noho izany teninao izany fa tena indrindra amin'ireo olona ny fanerasera sy miara-mipetraka amiko tokoa ny fiteniko. Izany? Indraindray aza mila tsy mifankahazo mihitsy izahay ao an-trano. Eny ny antony mihitsy ny tsy azoko koa. Dia gaga aminao raha izany. Mody fanina ary ve ty lehilahy ity sa ahoana? Toa matotra ihany mantsy ny firesany kanefa ny zavatra lazainy ohatran'ny mihafahafa. So kosa ary mba olona misy fahavoazana ara-tsainy ity izy. Toa ohatrany tsy mampino nefa izany ka fa iza koa ary ty lehilahy manara-maso anay foana ity. Marina tsy tena hafahafa mihitsy reto ka ohatrany lasa matahotra izany marina. Ary ohatrany lasa saina be ho sonjary izany tsy mino izay nilazaiko mihitsy angamba ianao hoe. Tsy izany fa ahoana? Ohatrany mahatsikaritra olona manara-maso antsika izany foana ho azahy. Ay ve mpiaro io ka. Mpiaro anao hoe? Ndre fa inona no mahatiatra anao amin'izany ka? Tsy nampoiziko ka fa maninona ianao no ambenana? Eny masika sy sarotiny tsy misy toy izany ndraiko ka tsy maintsy arahana mpiaro toy izao rehefa misy didiako ale na izy io.
io ary le fanahiko. Tena dalo miakatra ny vilona tokoa reto raha zo fihetsiny zao. Fa reza mangatadalana aminao amin'izay aloha fa mereva ihany tia ny andro ary dia mamerina ny fisaorana aminao amin'rehetra zava-tsy nomenao areto re. Eny ary sady efa sasa miandry akory zalahatsy anaty fiara arytseretsika. Fa zao isaky ny andro tsena toy izao zahay no miakatra ty an-tanàn-dehibe aty. Ay, eny mety eny ako raha toka mbola afaka miona aminao amin'ny manaraka dia eto ny lohanyity magazay ty no miandry anao eny. Mety ve zany? Mety ka. Eny ary fa dia velomy soanjary. Mandra-piony fa reza. Tena mba mahalasa ny saiko mihitsy ny tovolahy tafahoana tamiko teny an-tsena ka. Ary inona koa ary ny nanosika anaiky andray an'ity akanjo ny vidianao aty nefa dia tsy azo dia tsy hita aloha fa tena tovolahy pikana sy tsopo tsy misy ohatran'izany izy. Na ny foko aza tsapako ny dobo-pitiavana sahady vao ny lalovany masony. To tsy selatra fibanjina mifony fitiavana lalina. Fa tia izy to manao resaka misafotofoto sy tsy hita ho raisina ny mahavaky ny saikoko. Dia ho sanatry marina ve ka ho ny resaka tamin'ny olona marary saina zanak' ty faritra ty ny izy no sady mbola tsy nahita maso an'izany Antananarivo zany akory nefa ny fiteniny dia ny teny malagasy ofisialy mazava tsara. Marina aloha fa io ny fiteny analana ny ampianarana sy ifandraisan'ny malagasy rehetra nefa na dia izany aza tsy hita taratra eny aminy mihitsy na dia kely aza ny mahazanak' ty faritra ty azy. Sa ve dia tena mitombona ny eritreritro fa dalo avy any anebakeba-tany any reny. Raha ny posiposindry zareo teo reny aloha dia tena azo enona ihany zany. Nefa koa mety ho ireo olona lasa mpanefoefo tampoka tamin'ity aferam-bato izay mampalaza n'ity faritra tsy minosy ity. Mahaliana avokoa izany rehetra izany. Tena tapaka ny hevitra fa hiverina eo amin'ilay magazay amin'ny heriny anio ary eo naminy mba hahalalako an'izay tena marina. Mila mailo ihany nefa na dia izany aza fa vehivavy ny tena. To tsy mety miala to tsaiko le zazavavy teo mila. Eny to ny mbola ato anatin'ny maso ihany le tsika malefaka toy ny volam-pimanana amin'ny fantara miampita ny paralalina mitiritiri ny ery ambony ranomasina malefa-bononja amin'ny alina feny fanginana. Ilay volony lava toy ny zazavavin-drano sy ilay fijorony tena fantatra. Marina raha mbola nisy toa azy iny raha ny tovavy efa hitan'ireto masoko reto. Mba marina moa. To nano fa efa any an-danitra sady ako. Raha vao ny lalovan'ny maso ny sekondra vitsy monja. Sonjara. Sotaka ny anarano tokoa ianao. To ty ahitanao sady indray aho. Ny famba lalina koa ilay resany tamiko teo iny. Fa nahoana toko moa ny fiteniko no to afy indrindra ny fiteny olona fanerazeranyko na ny fitenina isy raha mangala raika aza dia samy hafa raha mila tsy fankahazo mihitsy izay mianaka indraindray. Nefa fangamo tsy izy no nampianatra iteny fahazaza ka nahoana no sahirana vao mahazo izay resahana amiko mahalasa saina tokoa izy zany ka. Iza nefa mba afaka nampy ahalala izay antonatonga izany fa boribory amby fotsiny hoe ny olon-drehetra dia tokony ho samy manana ny fiteniny avy. Raha ireo miaramila ny aba indray dia tsy ataon'ireo femihizana indray ve
hitako ny hevitra ka sonjara eny izy no hitako mitovy amiko ka ary noko fa izy irery ihany koa no azoko ifampiresahana sy akako hevitra amin'izay tsy takatro ka tena marina zany ingany ka mba hahita azy indray amin'ny heriny anio nareo ry farezo maly vo tonga avy ny tsena toy mifanao reo isan-kerinandro nefa hatramin'izay tsy tarany filete amin'ny masoandro nareo dia efa migadona mitoby mba azonao azavaina amiko ve ny antony azafady tonga indray tikala mihevitra sy ny atikadiny mankaleo manaondra raha ngahy ianao no reny zazakely mbola vao mianana mamindry reny tiana efa tovoka mihitsy marina ka hitanao fa tsy nentsena fotsiny anginy diana hitany ia koa ny mbola fandresendahatra tamin'ireo client-mpandray ro vato sy mercuran'itinay ny entana novidiana koa avy eo mbola maro tsy misy toy izany ka na ny vezivezena amin'izany fotsiny iza dia efa mandany fotoana be so heverinao fa tsy efa henoko ary maninona zao raha tsorina avy hatrany hoe mbola nisy vehivavy nyresaka tamiko na variana tany na tarika anay fa tsy eo ianao no milaza atsangy io ndre ka efa fantatrao izany ka mbola anontanianao ndraika ary tsotra dia tsotra iringa ry fa resy zany famalianao azy zany tsotra satria amiko tsy fahotana ary tsy fahadisoana mihitsy ny miresaka sy mifandray aman'olona ay kosa dia mahay zary mamaly toy izany koa amin'ny aby sady toa hoe misy resaka lehibe ataony amintsika sy ianao hony anio ariva sady aloha aloha andefa dia mekarany aminy ianao zany ano any amin'ny amin'ny roa any voaray izay fa rehefa avy mandamy manreto eto anato amin'ny trano fitehirizan-tsakafo reto dia ho avy any hitako tsy faly mihitsy miheva inona loatra ary ny antony mahatonga azy ino sarotonyrotony amiko toy izany ka ary inona indray koa izany resaka lehibe ho ambaran'ny abaramangalahy aminay ta zany ka dia noho izany resaka tamin'ny sonjara tiany etseno maly iny tokoa ve raha izany tokoa ny fangamotsy zoko zany ary tsy tokony izy hidiran'izaniza mihitsy mikasika an'izay olona resahako any ka olon-dehibe efa tonga taona fa tsy hoe zazakely tsony eny hiteo ihany zany fa aleo aloha asaina voakandry zalahy reto lasakambary ho atao sakafo atao toby amin'ny mandritra ny herinandro reto azafady fa nampiantso anareo ary fa reza sy meva satria misy didinika kely fanaovantsika telo mianaka eto anio ka dia mba mahazo toerana ary anareo roa aloha azafady miananao izay sy fa reza ry apa koa dia alafaso ary zato resaka ao eny tokoa efa mangila tsofina tokoa izay ka dia ary soa zato resaka ao iaraha mandinikako eniko tamindreo miaramila namany se fa hoe misy vehivavy miresaka an'se ho ny any an-tsena any rehefa inonareo miantsena iny marina tokoa zany tompoko nefa moa inona ny fahadisoko amin'izany ka fa nga moa tsy efa olon-dehibe mananjo ifampiresaka amin'izay olona tiako ifampiresana za raha teo koa tsy hoe vehivavy fa leraka tsy ekeko le tia tsy ilaiko mihitsy se mifampikasokasoka amin'ny olona ivelan'ny atao-toby ary tadidio fa ny tsy fankatoava an'se an'izay nadidiko an'se zay dia oloza lehibe ho an'se ka tandremo afaka misafidy se na ho faty na ho velona fonana ary tompoko raha eny raha toka tsy nafaly ianao zay nataoko eny raisiko ny fifonanseny efa tandremo amin'ny sisa tandremo ny sisa eny tompoko manarakaraka an'izany dia rehefa mifampidinika za sy kiakiranoko dia tsara raha roso atoato amin'izay ny fanambadianareo roa ka noho izany indrindra no antony zao ivolitsika telo mianaka eto zao hoe ahoana tsara hoe ry aba nare roa izy ndre
ianareo roa izy amin'ny ahoana indray fa izy sesimeva no resahako eto fa izy andray iaba iny oka ianao tsy ho tiezitra amiko raha ilazako hoe so de marary ianao mpena dangy e zasy mevy de ho kosa am'se hoe ise mihitsy no tena marary fa iza no nilaza tamin'izay fa mpianada sesimeva ka raha niteraka sa kibony finosana no nitambaranareo ka fa fangafa tsy anao no ray niteraka ory fareza za ve no ray nise niteraka anse de andeha ampanambady anse any meva zanako vavy ka raha tsy anao ara-diza ny raiko e ary iza kosa noriniko izay nitondraho tsy volana kibo eny ary aoka fa ampalalaiko anse ny marina momba ny fiainanse zay tsy fantatry se raha toa ka mahaliana anse zany sady fotoana zao satria efa lehibe kosa e mpiara-miasa sady mpinamana tsy mifakafoy zasy raha kotoraisery fa reza fa iny fa izany mantsy no anarany de ny antombo ary ny amaro tokoa ny fananana ireo lahy tany aoriana ary nanomboka ny alonan'ny olona zay ka raha iny nivoaka mba hividy zavatra tao an-tsena iny tompoka lara kotoraisery zany de midaroan'ny olona tao an-tsena tao ary fandrombahana izy rehetra ny vola be teny aminy mba amin'izay zavatra rehetra netiny eny hatramin'ny fitafiana teny akodiny azy de zany nafatiny rainsery fa reza zany very aba zany lazaiko anao zany ohatray marina tena mba tsy napoziko laza ny zavatra tantarainao zany ka de zany engeny mahasarotiny amse izay no ma hoe aoka se tsy fampitakosokosona amin'ny olona any an-tsena any azony se ve biby engery se ny olombelona indrindra raha vao mahita anao hoe mitondra vola tsy zaka ny saindra olombelona mihitsy ny mahita ny hafa tsara fitafiana mosinenika amin'ny trano tsara tare ary miedinediny eny ambony fiara lafo vidy toatsika zao nefa izy tsy mba tahaka zany eny tsapako tokoa fa tsy de asiana be fahatanina ianao ry aba fa tena fitiavana ka fantatry zay tsara ka tena ratsy tokoa rehefa ivelonana iny tafiditra ao anatin'ny olona ka tantarako angano lay atalabe ty de mino tokoa raha mba fantatry lahy mantsy zaingy tsy ho fantatry lahy noviny anoviny arono ary ny amriniko tompoko iza ary iza ny amin'lense indray araka ny fitantarandra kotorainse de efa talohan'ny mpinamana anay no maty ny renise zany hoe maty teo ampiterahana any se hony izy ary no nivorika nataon'olona ihany ko na tonga ny zandry fa reza ka de za no nitaiza sy nikarakara ny se teto rehefa samy tsy teo intsony reo ray aman-drenise ahoana ry aba ahoana zay anaka ary zay mety ho fianakaviany ndraiky na nyreniko anga tsy mba nisy akory tonga mba nahatsiaro ahatra am'izay fotoana zay ka andraso ara fa ho azavaiko am'izay tsara tsy tiany niavany tompoky lahy ary ny enjehan'ny niavany sy ny fofony mihitsy aza ary tsy navelan'ny niavany mihitsy raha tsy maty avokoa ny zanak'izy mivady rehetra akoatra an'se ary nyreny se ka izany na tonga an'ireo lahy ho lasa mpinamana tsy mifakafoy ary ndray monina ty andakira be aty tahaka zao zay lavitry ny sotasotan'ny olona de hitan'seo zao namorona fiarahamonina vaovao zao zahay ka lalina zany tantarako zany tompo ka zany no izy anaka ka jereno se tsara ireto trano be hipetrahantsika reto fiaraha-polony reto ireo toerana misy arena rehetra manodidina atsika ary ireo omby anarivony ao anaty valabe ireo de ny herim-ponay sy rakotorainseny ny andohan'izy rehetra ka izany no antony tokony hitambarany sesimevy mba tsy hifindra amin'ny olona ny lova rehetra avy aminay tokony ho anareo rery mako zany indrindra rehefa tsy zay tsy etontsonko ahy sady zay koa moa no dina ny fanaovanay sy rakotorainse fa avelony ka tokony ho ajaina sy tanterahana eny misaotra anao ary aba tsy nisorona nampafantatra azy ny tantara zany ary nomba an'izay ihany ko maty keo ianao fa tsy tsipatolaka ny tanao akory ho toavina niny afatry ny maty ary tsy ho tsinotsy ny avina ny teninao fa teny ray aman-dreny tokoa
misaotra an'se ka de izay ny amin'iny resaka iny aloha fa ataoko fa efa mazava tsara am'se avokoa zay ny zavatra rehetra aka izao araka ny voalazany kiakiranoko mbiasitsika aloha de tapitra am'ty herinandro ty manomboka ho maizina ny volana ka de am'izay no natanterahana ny fombafomba amin'ny fanatanterahana ny fanambadianareo roa zany ka noho izany de misy zavatra tsy maintsy ilaina am'izany mihaino ao fesy mihaino anao misy zavatra tsy maintsy ilaina de zazalahy kely iray sy zazavavy kely iray mbola tsy misaranono ho atao sorona amin'io fotoana io mba atolotra ny masina ka ahazonareo roa koa 5 sy fary arak'izay iriny ny fonareo ka rehefa nifampidinika teto zay sikakiranoko de tsara raha manainga rapitso de rapitso sery fareza miaraka amin'ny miaramila 5 na 9 ho namanse mitady ireo zaza ireo tena lala zany marina eny ka raha ny hevitry tompoko ny am'izany de hoy aho hoe ahoana ho seka satria moa zaza mbola aminono no ilainy eto zany mihitsy mbola misy 3 andro koa vao maizina ny volana eno fotoana natanterahana ny raraka nahoana moa raha andro ray alohan'ny fotoan-dehibe zay no miaza ireo zaza ireo tsy de sarotra loatra mantsy raha nahitanareo zaza ireo satria maro ireo vehivavy mitaizakely mandeha manivambola mena any am'ireo rano misy volamena manodidina ny tobitsika ka de reny fotsiny no tafiana de zay tsy fa reza izao satria sorona fanamasinana fanambadiana no ilanareo zaza ireo fa tsy sorona fitadiavakarena na fankalazana ny andro lehibe ny masina toy ny mahazatra kory araka ny voalazany kiakiranoko de zaza tsobolo fotsy fiodirana ary dongadonga tsara no ilaina izay vitsy aty am'ty faritra misy atsika ty ka izany ny ainganareo mialoha satria mety andeha lavitsy nareo vao ahita toy izany izany mahita raha mety ho tonga trany vaky nakaratra ny mihitsy azy nareo vao ho tafaverina eny ara fa de ampiomanandry zala any zany zany indrindra sady anomeza efatsy rehetra hoentina anainga rapitsy koa fa aza dinonareo rehetra zay anainga no maka lay ody fanambinana any amin'ny kiakiranoko alohan'ny aingana aza mataotra anao raba fa tsy hanaoko nanga ny tiana velively za mihitsy zaka efa vonina avokoa ny zavatra rehetra ka de anainga zany zay meva andray kosa fa ahoany ny amfareza kosa andeha hony izy de tsy mba manoroka ny olona akory ianao tiako eo ary mamirika izy zany ve efa reza aza elany ala marina raha hoandroko eo iry izay virenany alako mandrasa kely moa raha vao tavaferina inga de efa ikambana tanteraka am'izay tsika iray trano iray vilia ary ray fandriny tsodrano moa akeo mena fa tsy ala elo eny fantatro zany nefa tsy maintsy mba malahelo ihany koa mifoko ilozanaoko soavadiky ho tsara mandroso ho tsara miverina misaotra za toaneo de miondakonda ny totratrako ery kanefa ny foko to mbola tsapako mitempo fitiavana anao anabava ry meva raha mba fantatro mantsy fa tsy misy tsirony amiko akory nioroka ny fanolorantsika teo to mahafaitra sy mangeroka mihitsy aza saingy tsy maintsy natao satria na tiako na tsy tiako de ianao ny vadiko manomboko zao ka nahoana no fitiavako anao atom-poko de tsy maintsy miezaka andoko azo mena mitorehatra eny manomboko zao tokoa mantsy de izy oatra amin'ny kiondalana vaovao ny tantara-piainako de ny fizorana amin'ny lalana makany amin'ny anarana hoe ray-pianakaviana kanefa atao tsaroko tsy manapidiny toy ny saretytarenomby ihany ny tenako satria tsy afaka mandaza hitondrany ombony tena saingy zao ngamba ny lahatra fa reza fa maninona ianao toa lasa saina lalina be mihitsy ka mba malahelo toanao koa nge ahy nde ary sany malalako zany nde vonjeo efa sasany andro reo miaramila namanao mandra-peona ary mevy
soavadikia. tena ratsy io zany raha lalana fotako zao zany raha misy hojereny intsony rety fiara marina raha fiara kelikely any angamba aloha dia nitsoka teny an-dalana teny mihitsy ka reto aza mora angatsy fiara tsy mataho-dalana be reto savolaina vao tafavoaka ty nahatratra ora telo lany vao tonga ty atsena zay nefa dia lalana 20 kilometatra monja ny manelanelana ny tobo sy ny tsena riny le magazay neonako tamin'le tovovavy mahafinaritra toy hoe Sonjara indrisy mantsy feno fitiavana anao ny foko ry Sonjara nefa dia tsy afaka na dia nahita ny endrika ntsony aza Sonjara segondra fitsimonja ny serana anao ny masoko dia ntsila ho toton'ny afo miredaredam-pitiavana anao ny amiko rehetra ary meva toa afo voahehatra mbola andaniana vovoka ny asianovana gotenda ny fitsofana azy ka na ho velona aza mitsilopilopy afaka nitsena sahady zay tsy misy olona mifamezivezika malalakery ny lalana ka oay eny masoko ve mandrorosa tsy Sonjara ve ny tovovavy nilolosipika ny songona ny fiarana iny aleo notazaniko tsara eto moretorovisy reto tena tsy diso ny fijeriko ka tena izy tokoa io mamekifiky manaraka ny lalana avy any aorindry hitako ny hevitra so fa misy n'le reny raha mihitsy aza eloatsika hijanona zay mba hafahako meona aminy tsy maintsy mifanaritra tava aminao ry Sonjara io fa zara aza hitako ianao ory zalahy tsara angamba raha mijanona tao lohatsika manadio reto fiarantsika misy potaka be reto ka no sady manary zay mavesatra tsy zaka koa ny sady ato moron-drano tokoa le ambody vara tena akafizinareo ka afaka migoko nareo fa tandremy tsara fotsiny so tafa ohatra mbola mety ho lavitra mantsy ny diatsika mandra-pahavitanareo zay ataonareo dia mba aleo koa aloha anary zay tsy zakako itsony na ery amin'ry alaala kely rika zay ay moa mora fikaina toy izany reto miaramila ny raha mangala reto ary aloha amin'izay amonjo malaky n'le lalana ny zoro an'ny Sonjara teo ka fa angana dia mbola nyrevo avokoa ry zalaka amin'izay mihitsy Sonjara manahoana ianao Fariza manahoana ianao eny manahoana Sonjara tsara ihany ny vatana fa ny fony marary tsy ahita-panafany Fariza toy ny tselatra ny fijoroanao teto anao ka mila ho safitry ny atairana lahy marina ve eny toy ny tselatra toy izany koa ny fahitako tampoka ny salovatavanao ry Sonjara ka nampiridana namonjy aloha toy izao andray fa maninona Sonjara eny mba te fampiresaka aminao minitra vitsimonja eny raha ohatra ka sitraka tsy maninona ka ento ny resakao
tena fisaka mihitsy eny tsy azoko atao ny resaka aminao eto mpivoandalana eto be eto fa raha tsy mampaninana anao de tsika finery ambadika retsy azo midoroboka maromaro retsy miafina ihany mantsy zao mo resaka ataoko aminao zao ka so loza raha tazany zalahy io ka fa ry zalahy izy andao aloha hialy eto ndao ary zay mba etsika tsy misy mahatazana mihitsika fa reza fa inona ke no anton'izao fihetsika eo zao ary iza no efenanao so njara so fa nahitanao ihany efa no iveriko tsy eona intsontsika ndray fa ahoana siandra nitopy aviny ambony fiara ny masoko nahatazananao ka de namorona hevitra angana mba hijanonanay ary de zao ny olo maina namonjy anao zao nareo zany tam'le fiara tsy matahodalana anankiroa ny osopotaka be teo reny voalazanao ka tsy de afaka iresaka ela aminao ela loatra ato sao de tadaviny zarao namako eto ndraika olozany anjo ahy ka menanao ary fa reza ka zao ary sonjara na de fantatro aza fa nofianiny de tiako fantatrao ihany fa misy fity miredareda tsy maty vonina ntsony atao anatika eny afipitiavana zay velona tao anatin'ny kisendrasendra ihany tao anatin'ny ampahana minitra sy segondra fitsimonja nefa de mahery vaika sy mandrehatra ny aniko manontolo ary mahakila ho tontony fiainako manontolo eo anoloanao babinao tanteraka ny fikorsonjara ka mandoro any afitiavana to tsy haiko ny tahery zany oto ahirery ka de indro ny vakiko aminao zao anio tsy haiko sonjara tsy fantatro na mety mba misy pitikafo kely ho ahy ihany koa any amponao any nefa na misy aza eny aoka tsy ho velominao iredareda fa alao ahitianao anaty nofinofy eny any ny fahatsapahanao fa misy fo mijaly aminao ano any de fa ampy ary ampy hononako fa reza fa maninona ka ianao toy ny hoe manolotra rozimena tsara tareo hay ianao nefa raha mbola tsy voaraiko akory le izy de naverinao nitehirizina ho anao indray satria ngamba tsy omenanao lay rozonjara na de ianao aza no olona hitako fa mendrika any anolorako azy maizina amiko ny resaka aoro fa reza eny ka tsy avizava aminao mihitsy na izao aza mantsy mba ampahankely ihany koa ny fantatro momba ka tsy fantatro tsony zay efa nataoko sy ataoko ary ny mbola ho ataoko masikitrika ny lalanombako ka tsy haiko zay fiafarany tena mbola akamantatra tanteraka amiko ny momba n'le zalahy ty ka misafotofoto tsy hita andraisana azy zany ny resany raha ataoko hoe resaka olona marary saina nefa toty zany loatra fa misy heviny ambadika tsy takatry ny saiko zany lasa saina sy mijoro tsy misy fanahety fotsiny ianao zany ry sonjara mbola meno ahy moa ianao io mbola miaino de miainanao tokoa ary fa reza ka momba misy toerana kely azony fitiavako itampifina ihany ao ampona ao ry sonjara eny aza valiana raha toka sarotra aminao ny amaly azy ity misy rojo ry sonjara atolotro anao mitandiny olonay fity tsy mety maty ao am-poko izy ty ko raha raisinao izy de mandray lay fitiavana atao poky ianao rojo faran'izay tsy fokondrina mantsy izy ty kanefa afoko ianao satria ianao rery ihany ny olombelona eto tany tiako iambozina azy iny raiso raha toka sitraka ao moraisiko ve ty rojo atolony aty sa ahoana za aloha de tsapako fa raiky pity aminy koa de ahoana aleo ranga raisina fa ho hita io zay toyana misaotra ry sonjara sambatra ankehitriny fa
ny raisinao ny fitiavako. Misambatra anao dia amin'ny ampahany bitika ihany azy satria mety an'io ihany koa ny farany azaoko meona aminao toy izao. Fa satria nahoana no anio ny farany eo anantsika ary fareza fa hoaizy ianao hoe za nge eto foana e. Tsy hitako izay ho lazaina anao ry Sonjara. Ny any faniriako dia mba tsy hanadinono ny fisiako sy ilay fitiavako voagatra. Eny ary ho esoriko ty rojo ety amin'ny zonako ty ary hosoloka ny tianomenao aty ary mba ho atolotra anao koa raha tianao. Rojo tena tiako sady tsy foko indrindra mantsy izy ty ry fareza satria sady rojo manakasina izy ty no mitahiry ihany koa ny tantaran'ny fahazazako. Nefa dia omeko anao mba hatsiarovanao ahy raha toa ka tena tsy eo anantsony marina tsika. Mitahiry ny fahazazanao ry Sonjara? Ie. Fa ngamba tadidinao ny tantara fahazazanao? Ohatray? Nahoana moa tsy ho tadidy ka? Na ny soa na ny ratsy izay nisongadina teo amin'ny fiainana dia tsy eto ho voakosoka ao andoha avokoa ary tokony ho toy izany avokoa ny olona rehetra. Dia gaga sy talanjony iray amin'izany teninao izany ry Sonjara. Fa nahoana moa ny tokony hagaganao amin'izany ka? Ny olombelona rehetra eto ambany masoandro angeka tokony hanana ny rakitry ny lasany avokoa na izy izany na izy. Ka raha ianao manokana ary mba azonao hitantarana ohatra iray naningana amin'izany rakitry ny lasanao izany ve? Andraso ary fa omeko santiona ny fohy dia fohy iray ianao nefa anisany tena manandanja be amin'ny fiainako Eny ary. Tamin'ny 12 taona ry fareza dia niraisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo tao amina fiangonana iray tany Antananarivo. Ka iny rojo nomeko anao iny ny fahatsiarovana tsara indrindra tamin'izany satria fanomezana avy amin'ilay nampianatra anay izay izy iny. Tena sambatra ianao ry Sonjara. Tsy mba tahaka. Fa nahoana? Fa tsaroanao hatramin'ny fahazazanao. Za mantsy tsy mba natadidy izay lasako na izany fahazazako izany. Toy ny voamaly amin'ny tety-tany. Tsy misy tsaroko ny lasa rehetra. Afa-tsy taona 2 na 3 eo angamba izay. Ndre? Toa tsy mba nandalo izany fahazazana izany no heveriko toa avokoa ny olon rehetra taloha. Aika misy olona natadidy ny fahazazany. Tena manana olana ty lehilahy ty. Ary azo an-tsaina fa misy zavatra mangija sy mamatotra azy eo amin'ny fiainany ka mahatonga azy ho hafahafa toy izao. Fa hono ary fareza? Eny ry Sonjara. Dia tsy afaka hitanao indray azy izany rehefa andro tsena tolenoana antsika iny? Mety afaka mifankahita fotsiny sika fa tsy afaka mifanantona sy mifampiresaka satria masika be ireo mpiambina ahy. Fareza, tsapako fa manana olana goavana mangija ny fiainanao ianao. Te hanampy anao ka mba azonao lazaina amiko ve izany? Tsy ry Sonjara. Misaotra anao fa tsy misy olona afaka havany olana mihitsy amiko. Na iza na iza. Aleo ahy irery ihany izany. Tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao ry fareza rehefa ankinina aminy Andriamanitra? Ie. Andriamanitra? Ino Izy izany ry Sonjara. Dia mino ve ianao fa mahay noho Kiakaranoko izany? Kiakaranoko? Eno Iza koa ty Kiakaranoko? Mandeha ny fotoana ry Sonjara. So tadaviny zalahy eo fa ampy izay. Aleo andefa veloma ianao. Mandra-piona ary Andriamanitra ne ombanao ry fareza. Tompo maso feno fitiavana nefa misorotra alahelo lalina ihany koa. Izay ny tompo maso farany nantevany taty amiko dia iny izy noho ny olomay tahaka ireny vorona taitram-basy ireny. Tena mahaliana tanteraka ny misteriny ka. Raha tarakely foana ny alako teo amin'ny Sonjara teo dia efa saika tambo. Efa saika andeha hiariko ary zalahy marina. Soa ihany. Ary andraso hoe hodinihana tsara ty rojo ny miny aty. Toa rojo hafahafa ty izy. Jeremby fa misy sarina lehilahy mitafitapaka mifantsika ny tongony ambatanany. Toa ohatrany hoe efa nahita toy izany
nefa tsy tsaroko hoe taizana oviana sady ohatrany mampatahotra izany iny fijery an'ity sary ity ohatray marina tena ohatrany misy hery tsy fantatra mampivaraotra an'izany ty sary ity marina raha mba hiambozina antika tena marina joariako an'ity nefa tohatrany tsy fokila aleo ranga sitrika ty aposy ty fotsiny fa to tsako na mijerijery azy fotsiny azy tena mba enjana indray midiana indray mitorakinla ela ny nanaovana ka sendrana ny taolana tamin'iny ray mandiiny misy azy indray iabara mangala sy kiaka ranoko androany nefa atahoana moa mba nanony tsy ambinina ihany koa indray niody ny kiaka ranoko ary veny tsy niasa sa ahoana re toy ny fanaona hatramin'izay nefa rehefa andeha hiaza zaza ho atao sorona toereny dia moty mampiresaka an'iren'ilay zaza fotsiny ary vantany fokasihana amin'ny tanana izay efa nosoran'odiny kiaka ranoko fotsiny izy dia very saina avy hatrany ary dia atolony anay mora foana ny zaza hatramin'ireo zandary sy polisy misavana eny an-dalana aza mody raisy tanana fotsiny ary mamela anay andeha malalaka avy hatrany ny basiny indray aza nomeny anay tiako voasaika anatona an'ilay vehivavy mitaizakely tamina tanana mba mivoatra tsirabe iny izay dia ny antson'olona vonjeo avy hatrany ary potak'izay dia tafangana nenjika anay ny olona ny olona tao toerana teny eny an-dalana indray moa dia mbola ny fanenjehan'ny zandary indray izahay so ihany aloha fa mahatanjaka saingam-pandeha fiaranay fa raha tsy izany vao ny azo lalany ratsy mantsy izay dia very avy hatrany ireo zandary so aloha fa tafity ohatray fa iny ty nazo anareo dia toa mitondra tanapolo-mody tahaka izao fotsiny olona valona be zao ve nareo niaraka tany dia tsy nahazo zaza anankiroa zany efa voalazana ianao zany ange tompoko ny nanjoanay tany zahay aza mba valakako asa naniody ny kiaka ranoko no tsy niasa na ahoana aza miteniteny foany sery fareza aoka mihitsy se tsy anivaiva ny zava-masina toy izany ianareo mihitsy nefa tsy mamokatra eny efa tsy naomby ny moka atao ahoana fa izao vo avy ny fampidinika tamin'ny kiaka ranoko indrindra zao ka arak'izany satria efa atombotra ny andro voatondro anantanterahana ny fanambadiany sesimeva ary tsy azo aembotra intsony satria ity ny volana mety tsara amin'ny tonombitanareo roa ka de tsy maintsy atao izay tanana izay zaza anankiroa zay zao ato anatin'ny 2 andro azony sefa zany tsy fareza ka satria efa tsy naombo ny dianareo ny atsinanana de ny miana valatra indray no iazana manaraka ka izy fitolahana manse ihany no mandeha any fa ise kosa mijanona eto araka ny torohevitra kiaka ranoko ihany so de ity vitany se mahery loatra ity manko no mahasampina ny dianareo ka fa mahery loatra ahoana moa ny vitako tompoko zay fotsiny mahery vitana loatra se de ampy zay aleo ataondry zalany fiazana fa ise kosa miaraka aminay manomana amin'ny fikarakarana ny lanoana amin'ny fotoana io rehefa izay moa ny hitanareo fa mety eny tsy mampanininy vita ihany la ny fanambadiana izymeva naharitra herinandro ny lanonany satria nandritry ny maizim-bola ny iray manontolo
ary tsy nitsahatra izany raha tsy kiaky ranoko nanao ny fisoronana. Ary zana vazakely anankiroa nangalarin'ireo miaramila ny Abaramangala tany amorony Ramasina tany no natao sorona. Ny ran'ireo zaza ireo no nahidy ny kiaky ranoko teo amin'ilay hotely fisoronana misatroka tilikambo mainty. Ary ny sinampahany no tatazana tamin'ilay vika nafafy ny tamina sy meva. Ary dia samy misotro kely tamin'izany avokoa izay rehetra izay nanodidina ny hotely ny tilikambo mainty avy eo. Rehefa izany dia nodorana ny vata mangatsiakan'ireo zaza anankiroa ary dia nanomboka ny faly avanjy avokoa ny mponina rehetra tato amin'ny toby tilikambo mainty izay ombany fanapahan'ny Abaramangala. Ombo misy 70 no vonona ary toko efa nabarika maromaro ny lany ihany ka na ny lala ny vavy na ny kely na lehibe dia nanara-po tamin'ny fisotroana avokoa. Fa nahagaga kely ahy dia voatotosa ny fampakarako any meva dia lasa raiky piti tanteraka taminy ahy ary lasa sary-piary tsy misy ohatr'izany aminy aza. Adiniko tanteraka nalay miara-mietsena amin'ny zalahy isan-kerinandro aza fa tsy tia andao lavitra ny meva intsony ahy. Ary sonjara efa adiniko tanteraka ny aminy toa tsy maniry nahita azy tsony ny anymasoko. dia tena tsy hitako tsony tokoa mantsy ianao ry Fareza. Raha mba tsapanao mantsy fa tafalatsaka tanteraka aminao ny fitiavako. Eny, na dia toy ny aloka ny serana ihany aza ny serananao teo anoloan'ny masoko. Fareza, dia tena tsy ho hitako tsony tokoa ve? Raha izany, fa dia nahoana loatra re ary tompony nampiaoninao taminy e? Zao to zararatra tsy esitranina manaintaina lava-dompoky ny fahatosopana tenana. Ty rojo ty ambozonako ty no sisa mba tavela taminy ahatserovako azy. Eny, nefa rehefa tsy ho anjarako moa no mbola ho tafaraka. Atao ahoana e? Efa niezaka ihany aho mba nijerijery azy teo amin'ilay magazay nionanay voalohany, isaky ny andro tsena. Saingy indrisy. Rera maina fotsiny. Efa hoenim-bolana izay. Toa mahita fiara tsy mataho-dalana toy ilay fitondran'ny zareo ireny ihany azy tonga ao an-tsena isan-kerinandro saingy tsy misy farezana iray aza fa olona hafahafa manao endrika miaramila ireny avokoa no ao anatiny. Soa ihany aho fa alefa ny dada sy neny andeha haka-rivotra kely any Antananarivo sady hijery ny tanànana ihany mandritra nyity volana hiditra ity. Any angamba mba tsy mieritreritra azy tsony no sady afaka manadino azy tsikelikely ao am-poko ka mba hibanjina fiainana hafa vaovao. Fareza, te hanadino ny fisiany ana dia nahaliana aoka izany aza ny tantarany. Antananarivo, reny vohitra gasikara. Toy ny efa mampolo taona sahady ny nandaozako anao. Hafa ihany tokoa izany tany nahabe izany na dia kanto aza ny tany ivahiny anana any. Efa maimbola ho mihitsy angamba aho. Rehefa afabezana tsara dia mba handehandeha kely hitady ireo namana ny aran'ny lalao sy ny Ray W mba hizarana an'ireto voandalana kely mba zaka reto. Sady mba mamangy indray ireo toerana mahafinaritra ela tsy hitany maso taty an-tanàna. Aleo aloha anakana taksi fa mavesatra koa reto entako reto ka. Reraka izany. Aleo amin'izay aloha mba hitsotsotra hakaina ka. Efa vitako nadio avokoa ireo fanaka sy gorodona rehetra feno vovoka taty an-trano.
nandritra izay tsy nahateto anay izay. Manimanina ny dada sy ny sahady aho zany. Toa tsy ho andro kokoa zany sabotsy hoe iarahako amin'ny Kanto sy Veronika mba hitsangatsanganana izany ka. Toa leon'ity mangina rery ty sahady aho nefa dia vo efatr'andro monja izay no nahatongavako. Aleo aloha andefa radio analana sorisory fa tsy. Mahafinaritra ery ety amin'ity zaridaina ity izany. Sady mba tian'olona ipetrapetrahana koa eto. Ary eza ihany koa ary Kanto sy Veronika. Efa ho amin'ny roa sasany nefa izao. Nefa dia izy roa vavindrindra ny 14 ohatr'ireny indreny fa hoe amin'ny roa ny fotoanana eto anio. Dia andeha hiaraka hitsangatsangana hiakatra ho eny amin'ny Rovy eny avy eo. Reny koa dia tsy miova mihitsy amin'ity fotoangasiny ity ka. Aleo aloha andrasana ihany finina koa moa ny mamaiky. Ary aleo aloha mba hividy voanjo etsy amin'izy mianaketsiretsy ho tsakotsakoana fa toa ohatran'ny dogaiky fotsiny eto ahazaniko. Mba hanao voanjo roneny a? Atao ohatrinona ny voanjonao anaka? Ary zato ihany ka, sao dia tsy lany indray raha mihoatra an'izay. Eny ary anako, eo amaro voanjo 100 izy ry fa raha ity ary famerim-bolanao e. Misaotra tompoko. Ay, azafady ery tovavy. Ohatray. Azafady hoe finina koa no mahataitaitra n'ity ramatoa ity. Ary toa avy hatrany teny ray sy ny tsy ampiambambana akory ny zavatra ity ambozonako. Fa ino ty ataonao ty roneny a? Ataonao ina ny rojoko? Fa ty rojonjanako ve ty ambozonanao ty tovavy? Taiza ny nazonao an'ity? Mo manana porofo ve ianao raneny fa tena anjanako tokoa ty rojo iambozonako ity? Sanatria mantsy ohatran'ny hoe mpangalatra ny fiheveranao azafady aloha anaka fa tsy niteny mihitsy aho hoe mpangalatra ianao. Fa kosa mety ho voafitaka noho ny tsy fahafantarana ianao ka dia nividy halatra ohatra. Azafady anaka, taiza nahitanao an'iny? Na taiza nividiananao an'iny mbalazao aho hoe? Sao dia te hisy lokon'ny zavatra ety ambozonako fotsiny ary zato ianao raneny fa tsy zany Ka ny zanako rery angano no afaka hanana rojo tahaka an'ity ka. Sanatria anaka, na dia mafimafy toy izao aza tsisy lokona oviana mihitsy fantaro fa tena nirojonjanako tokoa ny ambozonanao iny. Ny raibeko mantsy ny tena tompon'izy iny ary nijanona olovanay taranany tateo aoriana. Rehefa tsy teo tsony izy tompony, ny zanako no niambozona azy ny farany ka hitanao le sarina liona ity zao misy pempo ny faritry ny kipony ary misy silaka kely le ilany mahaboribory an'ilay takelaka kely misy ny sariny liona. Zay ny marika afantarako azy ary asa haiko minazy fa lay rojonjanako misy ty aminao ty. Fantatrao zany satria efa nirohitinao avy ety ambozonako mba hodinianao tsara le rojo misy sarina liona. Maninona moa raha tonga dia tsorina hoe omeo ahy iny rojo eny ambozonanao iny mba ho anjanako dia vita azoko menanao angety Indrisy anaka, tsy indrojo iny mihitsy ny tena zava-dehibe amiko Ny zanako, izay niambozona azy. Eny, mbola horeny ianao anirina any anaka, ary mbola ho tsapanao zany sarobidiny zanaka zany. Ka tsy any mihitsiny ahy ianao amin'izao fetiko izao eto izao Toa tena tsy misoloko tokoa ty ranenty raha zao fihetsiny sy resany amiko izao ka. Nefa raha tena anjanany tokoa ty rojo ty dia tamin'ny fomba hoana nahatongavany tany amin'ny Fareza izay amanjatonjato kilometatra mialana Antananarivo. Na izany aza ohatrany hoe nasiaka tamin'ny loatra ato fa aleo hoe ho fitorina tsara aloha izay tena tiany hatongavana. Fa hono atoko. Inona moa zany no tena tiana ho lazaina amin'ilay hoe mbola ho reny toanao ary mbola ho tsapako izany sarobidiny zanaka izany?
Zany eka na de mpitovy ao zany mahalala n'izany atao hoe zanaka izany kanefa na izany aza raha za zao tsy mba hibodo zavatr'olona mba homeko anjanako mihitsy na de mamitoy inona aza ny zanakako. Eny zavatra maro no tsy fantatro momba iny rojo iambozonanao iny anaka. Ary raha ny ala heliko mafy any zanako de efa polisy natsoky teto amotopototra anao ny amin'iny. Saingy tsy anao an'izany ahy satria sao de ho ahita maizina amin'ny zavatra mety tsy mahakasika anao akory ianao ka ny any mba angatahako re de lazao amiko izay nahatonga iny rojo iny eny ambozonanao e. Ny tena marina de tsy nividiako izy ity raha neny fa nomen'olona ary tsy olona teto iarivo fa olona monina sy mipetraka avy any amin'iny faritra atsimo nosy iny. Zany hoe raha azoko tsara zany de olona sendra nandalo teto arivo ilay olona nanome an'iny rojo iny. Olona monina any mihitsy izy araka ny voalazako taminao teo ary toa hoe mbola tsy nahita maso an'ity Antananarivo ity akory aza araka ny filazany. Fa za zay miresaka aminao zao niakatra vao tsy ela avy any mila ravinahitra any atsimo any mantsy zahay. Tena mahavaky ny saiko zany anaka. Tamin'ny fomba ahoana no nahatongavan'iny rojo iny tany tany lavitra tany. Mety ho any ve nitondran'olona anjanako de mety mbola velany ihany koa ve izy fa manana zanaka very zany ianao tompoko. Eny anaka efa ho efa taona zay ary tsy hita popoka mandrakandroany na de efa niala nenina noho ny fikarohana rehetra ary zay mianakavy ny vadiko moa de nandao ny tany tsy vidiny noho ny alahelo tokany sy ny areti-po izay efa nitaiza azy ataonany maro. Mampalahelo tokoa zany tompoko. Manao azafady aminao ary tompoko raha somary nasika taminao teo fa hono raha tsy mahadiso zazalahy sa zazavavy izay zanakao very zay ary firy taona. Tovolahy bikana sady tsotra zay izy anaka 17 taona izy izay tsy hita nanjavin'izay ary andray 20 taona amin'ity izy zao. Tsy mba niteraka fa tsy izay tokan'izay maty izay mivady nefa de indrisy fa tsy zanakao zany ty zazavavy kely miaraka mivarotra aminao eto ity. Indrisy anaka sady lozanjanaka ny lozambady hany ka onjonjoko za samy rery sisy io zazy io no mba hany namako manala fahanginana sady tsy mahafo ahy koa ka izao tonga manaraka aritra ty ampivarotana zao rehefa tsy mianatra zanak'olona piray vodirindrina amiko mantsy izy io tena mahontsa tokoa zany ianao zany tompoko. De mety misy ifandraisany amin'ny nahaverin'ny zanakao ve zany le tovolahy nanome anty rojo ity Tovolahy tsy de lava ary tsy de fohy izay izy anaka. Olioly volo, zarazara hoditra, somary maranidranitendrika ary hiavitra no fiantsoana azy. Mety ho izy ve zany nanome anao ny rojo iny hiavitra? Fa hoany hiavitra ve ho any nanome anao an'iny? Mbola velany ve zany ny zanako raha ny tombatombany de tena izy fa raha ny anarany kosa de hafa. Hiavitra ve ho any nanome anao n'iny rojo iny? To tsy niteny ianao tsy fantatro fa reza no anarana hafantarako an'le olona nanome anty rojo ity nefa tsy fantatro na mety misy havitra zany lazainao zany ny anarany na tsiko. Fareza? Tsy misy fareza velively anarany havitra ka ary tsy misy naray aza olona rehefa reko nitondra zany anarany zany. Kanefa raha ny tombatomba ny araka ny lazainao teo ange de tsy mifakaizan'izany mihitsy le fareza fantatro sa mety nanova anarana ve? Mba atoro anaka izay mety ahitako an'izany olona zany fa sao de mba hiavitra ihany na farafaratsy ny mety ahitako azy na de sanatria ny fatiny aza tsy maninona anaka fa na mety hamonjako firanako ray manontolo aza de tsy maninona fa mba andeha ahitady anjanako de hitako zao ngamba no izy roneny mandalo ihany no eto Antananarivo araka ny efa voalazako taminao teo satria any atsimo any zay no monina. So de hiavitra zanakao ihany tokoa aloha le any ka melohan'izany mila adresy ahy zany mba hifandraisantsika de mba ahafahako mampita vaovao aminao Ay, Elisy aloha no anarako fantatry ny maro amin'ny hoe Mamalisy. Ay, Mamalisy de faly mahafantatra anao tompoko. Ny akosa Isoanjara. Eny anaka. Eny misy numéro téléphone tokoa ao amiko ao azoko menanao
nefa raha ny tena tiako de mba ho hitanao ny trano fonenako hoe raha mety tsy mba nahirana anao nefa zany. Tena mety de mety koa zany ka saingy angatadalana aminao aloha fa efa reo tonga ireo ny olona nandrasako fa zany hoe zao rehefa avy any amin'ny alehanay zay ka etodohody de miverina eto aminao eto fa sady tsy maintsy mandalo eto ihany mantsy rehefa moto fa lalako ihany ty eny ary anaka de manantena sy miandry ny fiverenanao eto zany mahazo matoky ianao tompoko andraso fa omeko anao avy hatrany laran'ny findaiko mba amin'izay ianao mba tsy mitebiteby ty ay misotra anaka ye mandra-peona vetivety ary tompoko ndao ary inona ndray rery tompo ty zava-baovao hitako ty mba mafany amin'ny fareza ao an-tsaiko sy itosoka an'izay momba azy ao am-pokony nandrisika hiakatra ty Antananarivo mba hiainako rivo vaovao ka hanadinoko ny fisiny kinanjo vao mainka tafiditra lalina ty de tena maina hitanjanany tokoa le neny ralisika de niandry fatratra ny fiverenanay telo vavy teo amin'ny toerana ny varotany zareo izy na de somary efa hariva ihany azy zay vao tafaverina tany amin'ny dianay marina tokoa le hoe tsy misy ray aman-dreny mahafoy zanaka fa ny zanaka ny mahafoy ray aman-dreny mazava aloha reto ny adresy ny mombamomba le ramatoa iny fa de any an-tanàna mahita azy na de tokony ho amin'ny farany volana azy vao hitana de tapa-kevitra ny anaingy amin'ity herinandro ty ihany fa tombaliana mafy koa any amin'izao zavatra izao fareza efa nampiahiahy hatrany am-boalohany ny momba azy de tena izy tokoa ve no hiavitra le zanaky mamalisy very de inona marina no ataony any antsimo any raha izany raha araka ny fitantaran'ny mamalisy de niala tao an-tranony andeha hianatra toy ny isan'andro hiavitra zanany no tsy niverina noditsony mandraky tiany androany de ho nisy nitondra nakany lavitra any ve ka nanjary dahalo sa hoe namidin'olona tamina dahalo azo inona tokoa aloha zay raha reny paozin'ny fareza arahana mpiambana isaky ny tonga ao an-tsena ireny no heveriny raha toa ka tena izy tokoa no hiavitra ary raha tsy izy de mazava fa isan'ireo jola mpangalatra olona fareza ary anisan'ny tompona andraikitra amin'ny fahaverezan'ny avitra izy ary ty rojona tolo no aty no porofo tsy azo lavina amin'izany ny farana teo ary ny fizarana voalohany tamin'ny ilay tantara no soratany R Justin Marc tantara nampitondray ny lohateny hoe ilay tilikambo mainty ireo nanome aina ny tantara lanto sy liva ary oly niaraka tamin'ny faly sy rakoto tovy razana mamonjy no nandray feo anjary liva no nanaditosa amin'ny herinanio ny fizarana faharoa